Manolotra ny araba finaritra antsika rehetra tomboko lasy tomboko vavy amin'ny tia alarobia fotoana narahantsika ny fandaharana sahila sao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS ity. Miaraba antsika rehetra izay manaraka ny fandaharana amin'ny alalan'ny onjam-peo ihany koa ary miaraba ireo rehetra izay mijery ihany koa na ny any ampitan-dranomasina amin'ny alalan'ny tambazotra serasera. Toy ny mahazatra hafana ny fiarahana fa miaraba ihany koa aloha namana mpiara-manolotra ny fandaharana Clémence Rariniry. Miarabanao namana Lilira Faralady ankafaliana toraka izany no hitsidiana indray ny tokantranontsika tsirairay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana sahila zao eto amin'ny MBS isaky ny alarobia alina tahaka izao dia asaina ianareo tsy saraka aminay hatramin'ny fiafarany ny fandaharana. Ny endriky ny fandaharana toy ny mahazatra andray vahiny isika rehefa avy eo iresadresaka amintsika mikasika ny fahitana ny raharaham-pirenena fa mialohan'izay kosa dia toy ny mahazatra hanaraka isika fanadihadiana anankiray fanadihadiana izay mitatitra amintsika ny akon'ny zotra-pitsarana izay nanadihadiana fitsarana moa zany any ministra teo aloha Roly Mercia raha antsika izay dia apetrahany dia raisitsika ny vahiny aorian'izay. Sazy 3 volana atranomaizina sazy miatra miampilamany roa tapitrisa ariary io ny sazy azon'ny Roly Mercia na iary Laurent Ajason ministra ny serasera tamin'ny fitondrana HVM raha ny didy navoaka ny fitsarana androany. Voasaringotra tamin'ity raha ity ihany koa Ramatoa Voanga Rajonary Mampianina izay vadin'ny filoha teo aloha Hery Rajonary Mampianina ary ny teratany vahiny iray izay lazaina fa iray tsy kombakomba tamin'ny Roly Mercia tamin'ny fanaovana ny antsoina hoe faux témoignage ka nitoriny ny mpandraraha iray izay akaiky ny Andry Rajoelina azy ireo. Mahakasika an'Andriamatoa Roly Mercia dia novan'ny fitsarana ilay loham-piampangano dénonciation abusive novan'ny dénonciation calomnieuse dia nilaza zany ny fitsarana eto anosy fa maefa itsara n'le raharaha nolazainy fa meloka Andriamatoa Roly Mercia nosaziny 3 volana tranomaizina sazy miatra plus 2 millions d'ariary sazy miatra dia nasiny didy fisamborana. Tao anatin'ny efitra mpitsarana teo isy anarana première dame teo aloha voateny maître raha manona mahakasika izay tompoko. Eny tompoko mahakasika ny vadin'ny filoha teo aloha dia nolazainy fitsarana fa meloka ihany koa izy dia heritaona tranomaizina sazy miantona sy lamandy 1 million d'ariary sursis no notonon'ny fitsarana ho anazy. Ilay vazaha anankiray izay voapanga ho ndray tsy kombakomba tamin'ny fijoroana vavolombelona sy ny dénonciation calomnieuse koa moa zany complice na ireo zany le olona dia mitovy sazy amin'Andriamatoa Roly Mercia ihany koa. Arak'izany dia novaina ho dénonciation calomnieuse ilay fitoriana dénonciation abusive teo aloha ka nitondran'ny fianakavian'ny Roly Mercia fanehoan-kevitra. Bon, raha ohatra zany ka hoe momba ireo article narotsaky Mamy Ravatomanga tao amin'ilay dossier de plainte no raisina hoe dénonciation calomnieuse dia tsy mitombona koa araky ny lalàna tsy mitombona tsy azo raisina satria efa frappé de prescription araky an'izay teo hoe 6 mois ihany ny durée de vie any article mivoaka. Raha ohatra hoe momba ilay témoignage nentiny Roly Mercia taty PNF dia zavatra anankiroa mifandravatra be. Ray tsisy zavatra fantatra roa zay zavatra niteneny Roly taty satria zay no votoatin'ny audience tamin'ny talata teo hoe noterena i Roly ilaza hoe inona zavatra resahanao tany amin'ny PNF. Aiza no itenenanao hoe calomnieuse io na abusive io et surtout hoe faux témoignage io matoa ianao mahafantatra efa nilazaiko foana zay matoa ianao mametraka fanontaniana hoe inona ny lazainao tany dia dika zay tsy mahafantatra ianao zay ny dikany dia rehefa tsy mahafantatra ianao dia tsy afaka miteny mihitsy hoe diso na marina ny zavatra lazaiko. Mandalo ny fahefana ary samy tsarainy tantara isika hoy nambarany mpisolo vava any Roly Mercia. Zao le teneniko foana hoe rehefa mirahira an'io état de droit io sika dia alao tena atao état de droit fa tsy état de droit ambava fa rehefa tia fanatanterahana zavatra hafa. Tadidio fa mivadibadika io fitondrana io
rehefa mitoronareo ny eo amin'ny toerandreo Limersia amin'izay ve nareo vao ilaza hoe misy tsy fahamarinana na misy tsy fanarahan-dalàna atao amin'ny dossier sahala amin'itony. Androany dia laza fa mbola ampiakatra ity raharaha ity amin'ny sehatra ambony kokoa ny mpisolo vava any Limersia. Raisitsika vetrany ary nivahintsika amin'ity alina ity mivahina atao amin'ny Sailasao indray irandrema Mizafiniasy na i Gona fantanina vetrany sady miarabanao ihany koa Gona indro niakatra fitsarana indro nahazo sazy famonjana ny minisitra teo aloha Limersia araka nanarahantsika azy teo ny voalohany 4 volana ary ny faharoa kosa dia 3 volana ny voalohany moa dia voalaza fa fikotrehana fanakorontanana teto amin'ny firenena ary ny faharoa izay nivoaka omaly moa zany ny didy mikasika an'izay dia niresaka hoe faux témoignage na rahantsika teo aminao manokana inona no ao ambadiky reny fanasiazina sesilany ireny. Voalohany aloha miarabany nareo mirahavavim-panolotra ny fandarana dia miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy manaraka ny fandarana saia. Ny raharam-pirenena eto Madagasikara zany ohatrany hoe akondro mahimbasaky zany de sarotra lazaina ankavana holazaina izy to zavatra tsy hita zay dikany tsy holazaina izy nefa ohatrany hoe afoana de mikasika ny raharaha ny minisitra teo aloha Limersia amin'ny ankapobeny zany amiko de fanenjena raha politika fotsiny zao aloha ilay sazy 7 volana voalohany satria raha fahafantarako azy zany ry zalareo zany niaraka tao angezy tamin'ny tetezamity de mifakafantatra zavatra angambany de tapenambava ny anankiray mba tsy hamoaka zavatra mikasika an'le farany teo ndray hoe 3 volana nanao faux témoignage somary gaga ihany fa le faux témoignage lazaina fa nataony ange tsy eto Madagasikara fa ny France raha ny fantatro ny fitsarana mako de any am'izay toerana nisy an'ilay eloko no itsarana azy fa raha ohatra ka afindranao iny de tsy maintsy misy fangatahana manokana zany raha ohatra eto Madagasikara raha olona tany de Gaulle nanao eloka de tokony ny fitsarana ny de Gaulle mitsara azy fa raha afindra aty Antananarivo iny de misy pisopitso ny ara taratasy atao vao azo afindra ka le izy zavatra nitranga tany France de tsara ny eto Madagasikara de za zany tsy mahafantatra tsony ny pitsopitso ny raha pitsarana eto fa raha za manokana de tokony hoe incompétent zany fitsarana malagasy tsara zavatra ny France raha pitsarana ny France ange iny de raha ohatra zany ka faux de témoignage nataony de ny tribunal français ange zany tokony manameloka azy fa tsy ny tribunal malagasy ary raha mitohy azy le mpitory de tokony tany amin'ny tribunal français izay nametrahan'le olona le faux témoignage zany nataony fitoriana ka masahirana ihany amin'le fizotry ny raharam-pirenena eto Madagasikara amin'ny zavatra ohatran'ireny. Andriamatoa Limersia dia fantatsika ihany koa Gona fa olona isan'ny akaiky ny filoha ankehitriny izy ary indrindra tamin'ny fitondrana tetezamita moa izany reny ny zava-manjo azy nefa amin'izao fotoana izao hoe raha tsika mahita tsy misy fijerena zany hoe maha olona efa nahazo taona azy izany etsy andan'izay dia tsy misy koa ny fijerena ny maha olona izay misedra olana ara-pahasalamana azy tsy mitsitsy ny fitondrana rajoelina amin'ireo heveriny hoe mitady hijoro hanohitra azy ireo sy mety hoe hanohitohana an'ireo namany satria zany raha vao misy namana na olona akaiky olo malaza akaiky izy azy na manodidina azy de matetika voatontonona raha tsy resaka sika ohatra afa tsy ndrara faux témoignage iny ahoana manokana zany ny ataontsika hoe fomba fanao ahoana fahitanao an'ilay fomba fanao pratika ataony eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Le pratique politique le fitondrana aloha zany manenjika ny hoe ny olona niaraka taminao zay alefa lazako teo hoe matoa le olona anaovana harcèlement judiciaire ohatran'ireny de misy zavatra ngeza be zany ao fantatry le olona de tapenambava mba tsy teny le olona fa raha ohatra ka tsy tratra ohatran'ireny le olona de mety hivoaka zay zavatra zay de raha fijery koa zany de zay fotsiny io mahafantatra zavatra ngeza be reny olona reny tao fiarahana nanao tao de tsy maintsy tapenambava izy mba tsy tenika na tsisy raha izy mpitondra ohatrany hoe resaka mafiange zany ohatran'ireny amin'ny mafiange rehefa mahafantara zavatra ianao ka mitady amoakana iny de tsy mamenatra azy io tsy mamono élimination physique de ny tsika moa zany mpitondra de zay zany lalana hitany hoe alao ty dina reponjary de tsy miteny ty rehefa any ary tsy mandraraha mihitsy izy hoe firy taona iny na marary iny fa eto Madagasikara nge tsy vao ngiaro Limersia rery ngeny marary any amponjany sy maty any fa isika tsy mahafantatra fa misy olona tsy voatsara tsy fantatrao fa de maty any izy de tsy fantatra hoe nanaona ny farany iny.
Isan'ny voapanga tao anatin'ny raharaha izay nanenjehana ny rôle immersia teo eny ihany koa efa narahantsika teo ihany tao anaty le fanadihadiana teo a Iramatoa voangy Rajaonarimampianina izay tsy iza fa vadin'ny filoha teo aloha fifandry finjavatra ve sa fanahininany hoe vao tonga teto an-tanindrazana sabotsy laza teo ny filoha teo aloha dia avy hatrany dia navoaka iny fanasasiana ny vadiny iny. Inona no heverinao fa afatra izay tiany ny mpitondra ampitaina amin'izany didim-pitsarana ny voaka izany. Tsotra fotsiny kolisy fanampenam-bavany Rajaonarimampianina iny hoe vao mitabataba koa ianao de ho avy koa ny ianao de aleo aloha vadinao aloha no teneniny voalohany de rehefa avy eo vao mitabataba ianao de ho avy koa ny ianao zay de ohatr'izay zany le nitondrana ny raharam-pirenena ne presque ohatr'izay daholo izay mahasaha miteny na any amin'ny tambazotra tserasera de manahirana be ny miteny zavatra fa ny fahazahoako an'le ohatra zao cybercriminalité raha fahazahoako anazy de ny olona manao faux na zavatra be dia be any mpisantoka na ohatr'izay no enjeny fa neto amintsika ny faneho-kevitra ara-politika no enjeny zareo raha mijerana tambazotra tserasera ianao be dia be zavatra fisandohanao alatra sy ny sisa fa tsy mbola nahena hoe ity voasambotra cybercriminalité ary indrindrandrindra ny mahazo ny mpanohitra ohatra amin'izany ny filoha Marc-Ravalomanana nge fanasiana tamina vatapaty tao fa nangalana tamin'ny sinoiny fa tsy ny olona manao anazy mba fanjakana de tsisy maninona fa raha vao ny mpanohitra de mialany ny angaty sy niarina cybercriminalité za zao variana misy vao androany ao mahita lay namana Stanley le hoe nanao an'le anarana ranomangotraka de any amponja any tsy haiko nefa voatsara na mbola tsy voatsara iny hatramin'izao fa misy ranomangotraka anankiray ingy ao tena mafy be tsy fantatro hoe eto ve reny olona reny sa sady inona koa zany ataony reny aloha fa zay zany le hoe tena Stanley ve le ranomangotraka sa ranomangotraka vaovao ndray io apetraka amin'ny fanjakana zay. Raha miresaka fitsarana trano sika gona dia voaporofo tato anatin'izay efa taona nitondran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina zay fa ny fitsarana dia natao hanamelohana na nasaziana ireo rehetra izay miteny na maneho hevitra na manohitra na manohitony ihany koa ny fitondrana sy ireo rehetra heverina hoe manana fahefana. Etsy andaniny anefa dia ireo mpomba ny fitondrana dia malalaka be ry zareo amin'ny resaka fanaovana fandikan-dalàna maro samihafa. Mety hoe matahotra ve ny mpitsara sa hatraizany tena fetran'izany rehetra izany gona? Za raha mijery ny fitsarana eto Madagasikara de indraindray alay-panahy mihitsy hoe ny mpitsara eto Madagasikara ve zany ny Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra tena elako tsiny tsy ny mpitsara rehetrarehetra fa misy mpitsara tena mitazona ny fahamarinana eto ary manao ny fahamarinana tena misy zany fa misy koa nefa reo manaraka firena politika ve sa misy tsindry mahazo azy sa misy fampitahorana sa misy resa-bolany anatiny any de tena marina ny teneninareo fa raha ny olona mpanohitra na ny olon-tsotra nge mandalo amin'ny raharam-pitsarana de tonga de miatra ny dito fa isinganako manokana ny solombavam-bahoaka natan'Anarivo reo lay namme taratasy resaka fitrandrana fitaterana ala reny nge tsy izy mihitsy reny tsy compétence eny nge iny reny zany fisandohana tsotro zao fa de ao izy eo sy manginao fa nga misy sanankity akory raha tsy vita amin'iny misy an'ilay raharahany iza moa le any Tomasana adiniko le anaran'le izy fa mahavoasaringotra olona ambony any nge iny nandalo tampaka tany nga mandraky ty andro misy fitsarana iny de hojerevana indray zao hoe anahoana koa ny tohen'ilay hoe navoaka ny gazety hoe ny raharahany tale général ny poste misy hoe 360 milliards d'ariary de voandroany misy namana mandefa koa hoe ny raharahany stream poste teo alohany reo matoa marantsy ze niaraka tamin'ny tao misy 200 millions misy 200 milliards d'ariary sa 200 millions de makaiza daholo de io nanjavona ny volamena ao anaty coffre-na ministera no lasa vita ao fa nga efa nisy nitsaraina teo iny koa vao nivoaka andray hoe efa nydobay koa ny 90 kilona iny ty safira de mamoaka andray fanjakana hoe tsy safira io fa tsy hainao tsony inona ny tena marina eto fa eto zany hatramin'izao aloha de misy ny tsy maty manonta ary azakazahany mpanao politika reo mpanao politika mihevitreritra hoe rehefa eo amin'ny fitondràna de tsy maty manota ny zany rotrany io de eto zany raha
anarany natao fotsiny lay haute cour de justice za tena raha misy fanovana lalampanondrenana na misy fanotsina lalampanondrena esorotao de fatao io fa le haute cour de justice de lasa natao ho fanaovana valifaty politika angamba raha tokony ho izy satria raha ny tena marina satria iza moa zany no tsarainy raha ny mpitondra ankehitriny zany de isy amireo haute cour de justice zao reo zany no isay tsaran'ireo zay le mpitondrina ny indry anazy teo tsisy fa rehefa miova ndray zany le fanjakana de manendry membre vaovao ny haute cour de justice de hitsaran'ireo de hoe tonga hoe akinareo manao valifaty politika de amiko zany tsy zay le izy na iza satria lalam-panorenana ihany efa miteny mitovy ny olona eo andratrehana lalàna na io amaizana na iarovana de atsaro mitovy ny rehetrarehetra ko igny ndray na inona toerana isy anazy tao na filon'ny republique izy de rehefa manao tsy fetezana de mitovy zany de tsara mitovy ihaniko za io tararao toko miteny an'zany ny fitsarana nareo fa za manokana koa raha misy fanovana lalam-panorenana tena angatako hoe foaniko ny fitsarana avy ny lalam-panorenana satria lasa rafitra anankiray entiny mpitondra manao didi-jadona io zay tian'le mpitondra nge ny tanterahany fitsanaviny lalam-panorenana fa tsy hoe mitsara araky ny sitrapony nge reo e mitsara araky ny sitrapony nanendry azy izy satria olombotendry reo izy any manendry azy ny filon'ny république ny assemblée nationale ka izy any filon'ny république izy any assemblée nationale izy ansena ny majorité amin'ny fitondrana nge zany de tsy misy olona no tendrena ka tsy anatanteraka ny baiko ny mpanendry tsy misy olona no tendrena ka hanohitra ny lazain'ny mpanendry nefa ny afitsarana le raharaha de za zany tena hoy zay hoe foany ihany koa io de alefaso any amin'ny cour suprême any ny asan'ireo raha ovina inona moa zany zao no tena ataon'le fitsarana avy ny lalam-panorenana no reo zao tsisy lalàna nge tonga ao aminazy eo ahodiny eny misy fidianana vao tena miasa mafy reo de maninona raha lefa any cour suprême any io de ny cour suprême tsy tenireny mpanatanteraka fa alao sampy tsara mihitsy ny fampifidy zay olona apetrany ao na firy nisany de malalaka tsara io de ataovy lavabe koa le izy fa tsy hoe mandady 5 taona de samy miala any ohatran'ny any amerikanina nge ohatra zany itsika angam any France angam misy zany haute cour de justice zany efa tsika pakatahaka be io itsika pakatahaka lalam-panorenan'olo io eto Madagasikara any misy zatra ohatra zany de lasa io instrument ahafahana manao dictature io haute cour de ino moa haute cour de constitutionnelle io zay tian'le mpitondra atao any sy ny teneniny ao ameko ohatra ray nareo fony tamy fitondran'ny SVM nge misy an'zany hoe mametraka motion d'empêchement ny ary amin'ny assemblée nationale fa mivoaka aria nge hoe pacte de responsabilité tsy misy anaty lalam-panorenana koa nge zany fa zavatra ataon'io fotsiny de raha mbola ohatra zany foana hitondrana le firenena itsika sady tratrana problème rafitra tratrana problème na olona de misavitaka ambony ambany le raha-pirenena ray manontolo mihitsy zany lazaiko hoe ohatrany akondro misy masaka sarotra lazaina mikavana io le raha-pirenena ray manontolo mihitsy no marary am'izao fotoana zao tsy ny fitsarana ihany ny fandripahalemana ny lalana ny sakafo sy ny tontolo rehetrarehetra marary daholy ary mila fitsabona aingana be nisy olo mavambahoaka rosina raha sy manana Paul Bert agona de nilaza ny sabotsy lasa teo fa hoe misy ho izy ireo manodidina ny filoha izay maneritery azy ka tokony ozy izy hoe sorona amin'ny toerana ahoana nandraisanao aniny fanehoan-kevitra nataony député Rosy iny de le filoha mihitsy zany tsy manana ny maizana azy izy no filoham-pirenena ny fidiny vahoaka izy nomeny vahoaka ny fahefana feno hitondra tany sy fanjakana ka raha misy olona ave maneritery azy ko tsy aisorony tany iny fa matoy zany manaiky teriteren'ny olona izy mihitsy nge zany tsy manana ny azy ndamosiny tsy tokony mpitondra ny olona manao an'zany efa nomenanao ny fahefana ozy ny filoha marakaravalomana eny ary hoeto le firenena fa nomenanao ny fahefana ka raha misy olona maneritery azy de zaho tsy mino an'zany fa misy tsy fifankazahoana anatiny ao anatin'ilay fitantanana ny firenena profony zany reny 5% nanao motion de censure reny nge tsy tongatonga ho azy ny mpanohitra atao anatin'ny reny nge 9 ny time 10% izy tao matoa ny sombavambahoaka Rosy zany efa sany teneniny de fa misy olana anatiny zany ao fa misy ady mangotraka ao anatin'le fitantanana ao anatiny ao fa mbola tsy mipoka aloha fa ho hitatsika io ny toyany io ary zany sany nandraisako ny lecture politique ny teneniny hoe niantsony tafika izy ny gendarme police hoe ianareo amjanona voany rehefa alao ny olona lalaka ny fanehoan-kevitra na hidina an-dalambe na ny mpanohitra na ny mpomafan-jakana de zay manimba zavatra sy manakorotana no andraikitrareo sampitrazy ny dikan'iny tsotriny amiko
solombavamboaka Paul Berara sy manana zany a de efa mieritreritra nitondra ny olona ideneny an-dalambe ary efa nataony zay natao nitondrany banderole angezabe nge hoe miala ny serasera ary za mino fa hotoizany zany le izy fa mety ho mpanohitra izy am'izay de efa petra melony azy zay ny lecturako amin'iny ijanona amin'izay resaka politika izay hatrany isika iresaka fifidianana nanao fanambarana moa ny antokotiko i Madagasikara ny sabotsy lasa teo teny alasora zany fa de tsy anakintsony ny alabato sy ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka tahaka izay fanitranga hatramin'izay mitaky fanaovana fitsirihana ny lisym-pifidianana ihany koa ny eo anivon'ny antokotiko Madagasikara nandritra an'izany ary atsika ny fanadiadiana mikasika izany eo amin'ny sarin'ny Real TV de miverina eto tsika rehefa avy eo iresaka andray tontolo ny fifidianana izay mbola tsy hita soritra mihitsy hatreto ny fahavonona ny fanjakana hitondra fanasarana eo amin'ny zotra-pifidianana raha ny fanambarana nataon'ny antokotima ny sabotsy lasa teo saika teritery sy fampiasana ny fananam-panjakana mantsy hoy ny tima no manjaka amin'izao fotoana izao miantso ny mpitondra ihany koa ampitsahatra ireo teritery sy tsindry atao amin'ny lehibe ny fokotany be ny tanàna lehibe ny distrika ny préfet apiasa ny fampanjakana ampelatenan'izy ireo iandany ara-politika amin'izao fifidianana izao manainga ireo sampandraraha rehetra miady amin'ny kolokolo sy famotsim-bola izahay ametraka de n'izao fomba fiasa manokana sy paikady mba hisorohana sy adina amin'ny kolokolo ara-pifidianana na ny corruption électorale sy ny fampiasana vola maloto mandritra ny zotra-pifidianana rehetra naveriny antokotima nazavaina tao anatin'ny fanambarana nataon'izy ireo fa mbola misy mpifidy efatra tapitrisa tsy voasoratra anarana anatin'ny lisym-pifidianana nefa tafiditra ao anatin'ny zo fototra ny mifidy mbola fanontaniana mipetraka noho izany hoy ny antokotima ny fahadiova ny lisym-pifidianana sosikevitra narosin'izy ireo ny anaovana fitsirihana na audita ny lisym-pifidianana fanatanterahana fitsirihana na audita ny lisitry ny mifidy meloha ny fahamaranana vonjomaika sy ny fahamaranana tanteraka izany fitsirihana zany dia atao mba hitiliana sy anitsina ny tsy ara-dalàna rehetra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy toy ny anarana miverimberina ny tsy ampitaona ny CIN mitovy laharana sy ny tsisa mba hananantsika lisitry mifidy madio tsy anaiky ny tsy fanarahan-dalàna intsony tahaka ny tamin'ny 2024 ny tima hoy Rina Randriamasinoro raha mbola tsy misy ny fandraisana andraikitra amafisina hiatrany fa zahay dia tsy anaiky tsony ny tsy fanarahan-dalàna rehetra sy ny alabato sy ny famadiana ny safidim-bahoaka toy izay nisy teo aloha tena vonony zahay ny ampiasa ny herinay rehetra iarovana ny safidim-bahoaka sy ampanjaka ny ara-dalàna sy ara-drariny mandritra ny zotra-pifidianany noho izany dia mitaky ny mpitondra fanjakana izahay ampitsahatra ny fampiasana ny fampanjakana ny volam-panjakana sy ny fananam-panjakana amin'ny fanaovana fampelezan-kevitra melohany fotoana izay efa ataon'izy ireo ankehitriny ny fanohizan'ny mpitondra izany dia tsy fanarahan-dalàna ary dia hiteraka korotana savorivory eto amin'ny firenena arak'izany dia miantso ny CNIS ny ACC ihany koa izahay hijery akaiky sy andray andraikitra manoloana izany fandikan-dalàna velona eto amintsika izany takin'ny antokotima na izany aza ny amohan'ny gouvernemanta ny didim-panjakana mamaritra ny tetiandrom-pifidianana mba hanomezana tokony rehetra fa tsy misy fiemorana ny fifidianana amin'ny ity taona ity ankoatr'io mbola namafisy ny ity antoko ity hatrany ny ametrahana anaty tranokala ny CENI ny lisym-pifidianana nasiana fanavaozana ary ny ampahafantarana izany isa-pokotany isiny ny mangarahara ino no fanambarana nataony antokotiko Madagasikara gona efa namoaka dady moa ny CENI raha tsika malala zany hoe ny 6 novambra 2024 no anatanterahana ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena nalefa ny amin'ny gouvernemanta sy any amin'ny HCC izany volavolana tety androm-pifidianana izany ho anao manokana gona ahoana nandraisanao an'ilay hoe nalefa any amin'ny HCC ilay volavolana tety andro ny lalàny fifidianana eto Madagasikara aloha zany raha tsy diso article 47 angambany izy iny tsy azo atao anatin'ny vanim-potoana ny orana ny fifidianana de mazava be anatin'izay eo manomboka ny voalohan'ny volana novambra ka tapitra aty amin'ny atsasaky ny volana avril aty raha tsy diso ny tadiko de le izy nalatsa ny 9 novambra ny premier tour de 20 décembre ny deuxième tour de anaty orana tanteraka anke Madagasikara am'zany de zay zany mahatonga anazy manontany hevitry ny ACC sy ny gouvernement hoe mety vety sa tsy mety fa amiko reny ambola politika koa ny ao anatiny ao tsotra le izy eto Madagasikara simba daholo ny lalana politika daholo ny lalana
de alatsaka ao anaty orana le izy mba hahafahany zay manana hélicoptère ihany no anao propagandy fa ianao tsy manana zany na tsy manana katikata raha tsy ho tonga aza manantena misy zay candidat hoe afaka ho any anosy penal nareo raha tsy manana hélicoptère nareo de ny namanareo any zany mandeha tongotra mandeha amin'ny commune any ambanivohitra any fa avy eo anosy penal mandeha amin'ny tanàna commune hafa any tsy na moto azy efa manahirana tsy tonga any na bisikleta zany de efa tsy azonao hoentina de mandeha tongotra zany de mbola politika ohatr'izay ny eo anatin'iny de rehefa natorana ohatran'iny kosa de manahirana koa ny fanangonana an'ilay voka-pifidianana de mbola misy tetika ohatr' zany koa anatin'iny ahafahana mangala bato de atao sarotra be io zany zay nge nisy manahirana atsika eto Madagasikara raha mbola ny olona eo amin'ny fitondrana hoa ny manendrinendry tsika zany raha te hanana fitondrana maripototra sy malalaka tsy sinakorotana de tokony mihitsy hoe tsy ny olona efa tonga eo amin'ny fitondrana no manendrinendry olona hanatanteraka zavatra ohatran'io fa alao raha natao indépendance CENI de tokony tsisy olona avy eo amin'ny fitondrana zany nanendry membre ny CENI na iray azy fa olona hafa mihitsy tsy tokony nisy quota ny assemblée nationale io tsy tokony nisy quota sy Sénat tsy tokony nisy quota ny président de la république io sady izy moa zany eo amin'ny fitondrana nge zany de izy ndeha hanendry olona tsy olona mpomba anazy eo olona baiko ny nge ny alefany ao de za mamerina foana tsy misy olona andaha mihitsiny ny baiko ny mpanendry azy zany na inona ho tenenina na inona ho tenenina ary io na iza na iza tokotonga eo de mitovitovy amin'ny foana io raha tsy manova zany tsika de isaky ny fifidianana zany de misy korotana ambony ambany foana de hoe zay tsy manaiky an'ity de zay nge le olana eto hoe efa iainana foana io fa tsika gasy tsy haiko tsy tia manova zavatra ho any amin'ny tsara fa mitazona zavatra ratsy tsy hovaina satria hoe zay zany ny tombontsoa anay de apetraka ohatran'io de ny time efa nao fanambarany iny nitakiny hoe avoa aloha le datim-pidiana de namoaka zany ny CENI iny de ho hitantsika eo ndray ny toeny namoaka tety andro ho an'ny fifidianana filoham-pirenena moa zany araka ny fanambarana namana lilira faralahy teo ny CENI fa saingy kosa tsy namoaka tety andro ho an'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna kanefa de fantatra tsara fa de mifarana amin'ny taona ity ihany koa gona ny fempotoana iasanay olom-boafidy eny anivon'ny commune ary misy aza toy ny commune any Moramanga izay mbola tsy manana be ny tanàna hatramin'izao sika amin'ny teny izao inona no mety ho kajikajy ao ambadiky zany raha ny fijerinao azy manokana mbola katsy politika daholo zany ka kajikajy eo ambadiky zany de tsotra ny commune azo lalaovina ny commune rehefa lany mandaly maire io de azo tazominy ohatra ny Kanainy Moramanga Kanainy Moramanga nge tapitra tamin'ny 2018 nge ny mandany maire anay eo Moramanga fa mandraky ty ny androany nge sady tsy manana conseil communal nge zay tsy manana maire vaovao nisy maire lany tao fa tsy napetraka de sady tsisy noho ny PDS io de avelany eo de satria zany izy tsy mieritreritra anao anio de zao tsy tongatonga ho azy reny fizarana moto na maire reny raha ohatra ka fa fantany hoe izy fidianana maire amin'ny taona ty tsy name moto anio izy fa maninona efa maire ho lany manda mambolana sisa de tapitra mandany le maire no zarazarainy moto anaovanao propagande tompoky iny anaovanao propagande ho an'ny candidat mpanjakana mazava be iny de zay ny lecture an'io tsy anao fidianana maire zany izy fa velany eo reny de ireny no ampiasainy anao propagande ho azy zay ny antony amezana moto raha asa ho an'ny be ny tanàna no nanomezana azy fitaovana moto ohatran'ireny vo tonga teo fitondrana le maire de fa nizarana an'ireny fa maninona aty amin'ny enim-bolana raha be nindray tsy tapitra ny mandana voazarany moto de moto hitanaovana propagande iny ka mbola lecture politika daholo zany isan'ny teboka nitakiny teo anivon'ny antokotiko Madagasikara ihany koa tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraly Rina Randriamasinolo ny hoe fanatanterana fitsirihana ny lisitry ny mpifidy nisy koa ny hoe famelana malalaka ny vahoaka hijery sy anamarina ny lisitra anaiky zany ve ty fanjakana Rajoelina ity gona raha ny fahitanao azy na anaiky izy na tsy anaiky izy na hotsirihana na tsy hotsirihana le lisitra de zaho aloha manontany tena hoe tapitra tamin'ny raiky amby telopolo tamin'ny mois de octobre iny angamba zay ny saiko hoe tapitra de nitohizana indray le izy fa hoe mbola tsy haiko firy pourcent no azo de tapitra indray tsy haiko tamin'ny volana janvier teo de mbola tsy ampy 4 millions indray de ny fanotaniko zany de zao hoe le CENI zany ve mahafantatra izy zany hoe misy olona 4 millions mandehandeha ry ka le 4 millions zany efa tsy mety hisoratra anarana aoko raha mbola misy olona 4 millions tokony hisoratra anarana nge zany eny efa nandefa olona nge zareo nampanisa fa le 4 millions nge zany tsy tiapanao tsy tianao
de manina no tereny fotsiny hoe tsy maintsy miampy 4 millions ray io ka na osiriana io na tsy siriana de ho fenony 4 millions fa hoany ihany lista fictive zany ngy io alabato nginy dikan'izany resaka tentative nandehanao fraude électorale zany fa rehefa tapitra ny fepitoana menao hoe tapitra teto le fepitoana de ninaim-pon'ny olona ny tonga ny soratra anarana tany nareo fa nanao fanasana ka inona mbola teterenandreo andreo hoe mbola tsy ampy 4 millions iza zany le 4 millions neritreretinareo lazainareo fa tsy ampy tao iza le izy za manontany tena iza satria ny olon'olom-pirenena mafitsapany didiny angefa ny soratra anarany efa nanao fanasana nge zareo ko mbola zany tsy ampy 4 millions amin'inona ndray de zareo zany amorona 4 millions anyko de zon'ny olom-pirenena tsirairay aloha raha zaka manokana ny mitsirika hoe soratra tao sa tsy misoratra zoko zany za afaka mitsirika amin'ny fokotany arina tiany mpitondra na sy tiany de tsy maintsy ho averiny any amin'ny fokotany ihany io ho jerevan'ny olona hoe za nanisan'ny soratra anarana fa tsy mahafantatra hoe efa voasoratra tanteraka any ve zany de zoko zany mandeha mijery n'iny any de amena fotoana jerevako an'iny fa raha andahan zany kosa izy efa zavatra hafa mihitsy ary io anisan'ny resahana koa hoe za manokana de tena tokony ny anaovana concertation nationale raha ho atao de ny andinihana n'io code électoral io hoe ahoana ny anaovana an'ity inona zavatra tokony hitsy ao anatiny ao inona zavatra tsy ampy tokony ahitsy sy ao amboarina ao anatin'io mba tsy sina korontana eto fa raha io zavatra io logika suitiny logika ny zavatra misy eto Madagasikara io za tena manahy fa mafy lavitra no tamy 2002 ny korontana ara-politika crise post électorale leto tena manahy ary matahotra fa isan'ny vaovao nalaza ihany koa ny nanomboka ny herinandro lasa teo ny hoe nangataka fanalava-pepito mpitondrana roa taona tany amin'ny SADC ny filoha Andry Rajoelina fangatahana izay mifanipaka tanteraka amin'ny lalàna velona satria ny lalàna de mamaritra mazava fa de 5 taona ihany ny fepitoana iasan'ny filoham-pirenena eto Madagasikara maro no miaya fikinokononana tetezamita indray izay efa hita aloha tao anatin'ny tantarany manamarina an'izany fa de tsy nitondra soa ho an'ny firenena sy ny vahoaka miombokevitra amin'izany ve ianao gona le zaho aloha ny ome tena ary mbola me mare zay fanontany zao hoe nangataka fanalava-potoana roa taona tany amin'ny SADC ny filoha ankehitriny raha marina zany fangano ny SADC no mifidy an'ny Rajoelina fa tsy ny vahoaka malagasy ko raha mangataka fanalava-potoana izy ka maninona tsy le vahoaka malagasy nifidy anazy no angatahany amiko zany olona tsy mendriky nitondra firenena raha manao zavatra ohatry zany raha marina zany hoy fa engany tsy ho marina le izy fa raha marina zany de faharoa mbola fandikan-dalàna goavana be ny lalam-panorenana mihitsy io lalam-panorety 4e république ty na tiatsika na tsy tiatsika dia Andriamatoa Nirina Rajoelina no artisan nanao an'io na tsy izy namorona ny tany fa manapaizana momba ny fitsarana sy ny namany tany sy zay nalainy hevitra tany fa tsy afaka miala izy fa izy no artisan namorona an'io de nisoratany mazava fa diniko le article anatin'ny lalam-panorenana ny 4e république ty ihany nisy an'izany fa ny lalam-panorenana teo aloha tsy nisy an'ity teny ty hoe raha misy fanitsina ny lalam-panorenana 4e république de io fepitoana ampiasan'ny filohan'ny république 5 taona io tsy azo kitihana ary tsy azo ovaina zany hoe raha vao manova n'lay fepitoana iasan'ny filohan'ny république hoe 5 taona zany zay mpitondra eo dia miditra 5e république izy nidika an'izay le lalam-panorenana ray manontolo misy zany ny antony ny dika an'izay ka raha mieritreritra hoe angataka fanalava-potoana amin'inona de anao tetezamita de rehefa manao tetezamita nge zany de rava le république ray tsy misy république anankiray hoe 4e république anankiray de nataonao tetezamita tao anatin'iny tao fa ny atao hoe tetezamita de miala amina république anankiray ianao amifindra république hafa de dikan'izany raha mieritreritra anao tetezamita zany eto de miala amin'ny 4e république mandeha amin'ny 5e république ka raha izy namorona an'le 4e république ihany no anao an'izay de tsy mendriky no mpitondra ny olona manao zany amiko tsy mendriky izy fa politique ao anatiny kosa izy zao de zao mafana be ny raha-pirenena eto be de be raha ny resaka lefa tamy voalohany misy an'ity tsy hita nisy an'ry nanjavina misy an'ity tsy voatsara de mety zay koa mety lalana eritreretin-dralahy elan'ny moramora eto Madagasikara satria raha vao misy tetezamita agny eo de afaka mitsoka ny velany any zay te hitsoka de mitaran'ireo hoe satria rehefa tetezamita de fanjakana iombonana de miara mitantana de fomba ahoana moa zany no samboranao an'le olona kizy ary miara mitantana aminao aoko de iny ararotiny elany eto de mety zay koa zany nitetika eo anatiny izy fa raha za manokana aloha za tsy manaiky an'izany anao tetezamita zany alao atao fifidianana de zay lany eo karaha misy fanovana tiana atao am'le lalam-panorenana de ova ihany
de raha ohatra ozy nareo hoe tonga de andao manao 5e république de zay ilany io zany manao an'zany de manao concertation nationale dans tout le monde tsy misy tetezamita zany fa tonga de andao anao concertation nationale la de ty zany tapaka hovantsika an'ity le lalam-panorenana de tonga de ataovy référendum de vita tsy mila tetezamita zany tompoko. Tato anatin'ny roa taona zay ny fitondrana Rajoelina de nanesy ny fanoloana sefim-pokotany ihany koa gona fanoloana sefim-pokotany zay tsy manaja ny fenitra tokony arahana ary de hita moa zany ho an'ny ankapobeny fa saika ireo sefim-pokotany zay heverina hoe mbola ankamaminy vahoaka no nosoloiny teo anivon'ity fitondrana Rajoelina ity vao maly zao no nivoaka ny vaovao ny fanoloana antery ny sefim-pokotany te tsy ilany vato tetsy de ty antany agona hoe ho anao manokana inona no ambadiky reny fanoloana sefim-pokotany misesisesy zay atao ireny mbola politika mba ahafahana mibaiko le sefim-pokotany zay mahitsy be raha ny tokony ho izy nge sefim-pokotany io miaraka sy loha izeran'ny Madagasikara fa zay ny anaovana azy teto amitsika tsisy zany élection na anivelina misy hoe élection partielle ny Sénat de élection partielle ny solombavam-baoko fa eto amitsika nge tsy nisy an'zany fa io ny lalàna feny sefim-pokotany nge de hoe le vahoaka aloha no mifidy de misy anaran'olona telo alefa any amin'ny district de tendreny fa ty fitondrana tya de variana mihitsy fa voamaly amin'ny mare amina haino manjery hoe ny député no manendry olona maniry ny chef district zany ty atao sefim-pokotany de any aminay any Moramangana nge misy olona efa tsy fantatra tsony sefim-pokotany tao de mangataka le vahoaka ety sy loha fa hoe olony député io tatavelao de maninona le izy noatra zany satria ny sefim-pokotany nge zany no azo anaovana teritery any ambanivohitra any eny amin'ny fokotany eny ivon'ny fokotany eny tsy tongatonga ho azy ny filazana fa hoe akarina avitelo eny ny tampokarama sefim-pokotany tsy tongatonga maninona raha vao nanomboka teo amin'ny fitondrana de natao zany efa kajy politika ampifidianana daholo izany rehetrarehetra zany ny vahoaka no mahita azy io inona no ataony mikasika ny fanomanany fifidianana moa de tsy mitsahatra ny antokotiko Madagasikara manentana ary manome toromarika ihany koa ny olo-pirenena sy ireo mpikatroka ao aminy manodidina ny fiatrehana ireo fifidianana ho avy zay resahantsika teo mbola manamafy zany toromarika zany ny filoha Ravalomanana ny sabotsy lasa teo nandritra ilay fifampiarabana no ny taona vaovao zay nitanterahan'ny tiko Madagasikara avaradrano teny Alasora andao rahantsika zay afatra zay nenty ny filoha-mpanorona ny antoko Marc Ravalomanana izay anakatonatsika izao pejin'ny fifidianana izao iarahana malala ny fahavoazana sy ny fahantrana mianjady voaka malagasy ankehitriny vao miditra ery ady efa milaza vonjeo zay dada amonjy fa nefa tsy maintsy mahasamanao daholo rehetrarehetra tsy maintsy miezaka tsika mba samy milaza hoe tsy afaka anao ninino tsika raha tsy azotsika fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana de hoy aminareo isika nefa tsy tokony ho kivy na inona mitranga fa itsika manana fanantenana foana ary ame fanantenana vaovaony olona noho izany zany tsika mpitarika tsika tiako Madagasikara zay atoko manana maizy azy de aza manaiky fendrofendron'ny sasany arebirebiny sasany na mbakain'ny sasany amin'ny vola kely tsy hitondra makaizy akory tomponantoka amin'ny fahantrana mahazo ny vahoaka sy ny firenena ny mpitondra amin'izao fotoana satria mitavozavoza eo amin'ny fitadiavana vahaolana hoy Marc Ravalomanana de eto de milaza atsika voaka malagasy rehetra tsy isika akory no mendrika sy sahazan'izao fahantrana izao fa eo amin'ny fitondrana no mbola kavivi manandrakandrana ary tsy mitovy fijery koa mafisina indray ary fa taona lehibe ahafahana manova ny lalana izorana zao no zany manentana antsika rehetra samby anaram-baso ny listy ny fidy mba voasoratra ao ny anaranareo ny sabotsy teo moa no nanome toromarika ireo mpikambana ao anatin'ny antoko-timma teny Alasora ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary nanentana amin'ny fiomanany rehetra de nizao amin'ny fifidianana mamaraparana ny fandarana isika gona ianao moa de mpampianatra ary efa ela no nanirinay ny ametrahana aminao anyty fanontaniana ity de tsy inona fa mikasika an'ilay fampanantenana izay nataony ny fitondrana anafatra mpampianatra avy any ivelany izay voalaza fa hoe ampianatra eto Madagasikara mba ahoana nandraisanao aniny fampanantenana izay nataony filoha Rajoelina iny satria izy mieritreritra mihitsy hoe ny malagasy manam-pahaizana zany sady olona dombrona no tsy ilana anazy ny manana doctorat ohatranange be deabe gasy nianatra tamin'ny université n'Antananarivo fa tsy misy recruté
za tena nalahelo aragaga mihitsy ako sady lako tsiny no raisiko voninahitra lehibe manaja anao professeur Tsimbazafy lay manampaizana manokana momban'ny primate fa tafaresaky zay mianaka tamina radio anankiray fotsy hoe zahay koa neka mbola vacataire eto Madagasikara de tena nalahelo mihitsy anaino an'izany hoe ny manampahaizana malagasy areko ny mondialement ohatry reny de tsy haitsika akory ny tsy hainy mpitondra eto ny manararoatra mba hahafahan'ireny olona reny mitondra ny tena traikefany ho an'ity fireneny ity de tsotra kely le izy fanambanina mihitsy ny manampahaizana gasy manampahaizana malagasy ny filazana resaka ohatran'ireny satria raha iaka manampahaizana vahiny zany angenao ny karamany tsy alohanao vola gasy reny olona reny tonga mampianatra ty misy droit be lehibe tsy maintsy mainao anazy ohatra hoe tsy maintsy manana droit na congé ndre mandesa taony reny etoanao ny frais misy vady aman-jana mandroso iverina am'izay leny any ny karama ampenao anareo reny tsy maintsy menao trano menao fiara izy tonga eto fa tsy hipetraka fotsiny ka le fanjakana manambola anaovana an'izany le mpampianatra ohatranay aza zay vacataire anomboka tany amy 2018 mandraky ty ny androany ny vacation nay nge mbola ny vacataire anomboka 2019 nge mbola tsy misy vola azony nariary ary kriaka mpampianatra ny velany any aminao de avy eo koa de zahako samy teny fa zaho tsy matahotra mihitsy mpampianatra vahiny mpampianatra géographe ohatranako na inona zahako mampianatra any amin'ny FRSS mantra tsara de za mpampianatra biogéographie ho an'ny L2 de biogéographie ho an'ny L3 de géomorphologie L2 fa zaho tsy matahotra professeur an'izaniza avy any ivelany any raha resaka géomorphologie raha resaka biogéographie no resahana amiketo ka inona no eritreretiny hoe anafatra mpampianatra vahiny any zay tsy ananany gasy spécialité de tsy mampaninina tadiavo fa raha ohatra ka hainy mpampianatra malagasy manomboka any fampianarana fanabeazana fototra ka hatrany amin'ny université zaho tsy hitako misy dikany hitadiavana mpampianatra avy any ivelany any ny tsika nge manampaizana be lehibe fa alain'ny olona any ivelany any alain'ny olona satria tsy ampiasaitsika aniko de alain'ny olona ny tanora raha teo za tsy mametsiny fa reo tanora mbola matanjaka manana doctorat zany vo miteny any ivelany nge zany de lasa izy zahako misy mbola tanora izy docteur miara-miasa aminay ihany fa université hatrany Indonésie nge hatrany Belgique nge mitady anazy fa hoy izy hoe andraso kely alony fa raha lasa zao zay raha namana zay de fa very manampaizana ngeza be momba ny histoire tsikany ary raha namana zay tena mahay tena mahay docteur tany Paris Sorbonne nitezana doctorat zany fa tadiavin'olona any ivelany izy de rehefa tsy recruté eto Madagasikara zany satria mbola vacataire koa de za mino fa andesika ka izy ve tsy mba amelona vady aman-jana sy ny avenirana fa asianao mijanona zay ange fa antitra efa be taona de hoe alora anga mijanona eto de miafiafy eto zany de tsy maninona fa raha ho an'ny mbola tanora kosa aloha ho atao an'izany mandeha izy anisan'ny olana anankiray fampianarany koa le offre de formation zany tsy za zany manontany tena vao maly ny resaka an'io zay atao amin'ny tanora zokony team zokony hoe inona moa zany vahaolany ty fampianarany ty de ny tena olana eto Madagasikara zany dia tsy fantatra ntsony hoe tsika io mamola vola tanora anao inona fa ny fampianarana tompo de tsy maintsy misy tanjona hoe raha omenany reto offre de formation reto ny mpianatra manomboka any amin'izy vao miditra mianatra ka katriteo amin'ny CEP de tsy manotsony izy rehefa aveo inona zany no ataony raha mijanony eo amin'ny BPC inona zany no ataony raha mijanony eo amin'ny baccalauréat inona zany no ataony raha mijanona amina licence izy inona zany no ataony raha mijanona any amin'ny master 1 izy inona zany no ataony fa tsy misy an'izany ange eto fa hoany any daholo le offre de formation atao ary de miova isaky tonga ny ministre de miova isaky tonga ny ministre de miova de tsy fantatra ohatsony hoe tsika io zany mamola vola tanora mpianatra atao inona tena mampanontany tena fa androany any koa gona de isan'ny vaovao zay malaza ary niparitaka teny amin'ny tambazotra rehetra teny rahantsika tany an-tokantrano tany nahita fa hoe misy antoko-pinoana anankiray izay tsy mamela ny ankizy mivavaka ao aminy iredona ny hira-pirenena fa atao hoe endrika fanompo-tsampy ono zany ary raha miresaka hira-pirenena hatrany sika gona rahantsika malaly any koa fa nalaza nandritra ny fandraisantsika ny ekipa-pirenena malagasy ny Barea ny tsy nanesorany governorana Analamanga sy ny be tanàna Antananarivo satroka nandritry ny firedonana ny hira-pirenena ihany koa hoanao manokana mampanabe sy mpampianatra anao gona ahoana ny fahitanao an'izany rehetra zany lay tsy mety miridona ny tsy mety miredona ny hira-pirenena aloha de reny zany ny amiko ny atao hoe manangana fanjakana kely anaty fanjakana
satria na inona teneny atokom-ponona sy ny namany ihany na hoe malalaka ny olona faneokeviny sy ny atokom-ponona rany de misy lalàna fehifoana lay tany sy ny fanjakana de tsy maintsy arahany atokom-ponona zany zay lalàna feny tany sy ny fanjakana zay na tiny na tsy tiny ka raha ohatra izy manao hoe fanompotsam ny fanaovana ny hira-pirenena de manangana fanjakana kely anaty fanjakana izy zany de raha zahako no mpitondra na fantatra zavatra ohatry zany tsy le mpianatra fotsiny nroako fa le fiangonana mihitsy nakatoko iaho de nroako ny ala teto satria manangana fanjakana anaty fanjakana angeny dikan'izany ny hira-pirenenao zany lazay ny iran-tsampy na le resaka sampy koa ange mbola azo etikevitra lavitra be inona ny atao hoe sampy amiko tsotra kely resako fony atao hoe sampy de zao zavatra na fanahy io na olona io na vato na tany io na hazo na rano na afo ka everinao fa mahavonjy anao ary ivavahanao de everinao fa Andriamanitra izay ny atao hoe sampy amiko ka raha milaza zany izy hoe atoko-pivavahana hoe mivavaka amy Jehova izy de Jehova nge zany ny sampiny iny zany le Andriamanitra ivavahany ary raha rahana ange ny tantara de zao hoe na tonga ny jiosy no namorona ny fivavahana tao anaty baiboly any jiosy de ozy ny jiosy hoe nenyretsy Andriamanitra hafa fa ny anay ihany no Andriamanitra tena izy ny i Jehova ihany izy ny tena Andriamanitra tena izy Andriamanitra iny jiosy Andriamanitra Abrahama Isaka sy ny sisa fa ny zalahy rehetra Andriamanitra hafa ka rehetra Andriamanitra hafa rehetra no lazainy fa sampy ny ekeny angely izy fa Andriamanitra fa hafa ozy izy iny no lazainy sampy de inona le sampy zay vavahan'ny olona everiny fa mahavonjy anazy de apetrany Andriamanitra zay ny atao hoe sampy ka raha ohatra zany ka ny hira anankiray lazainy fa hirana sampy fa ngamo ny hira-pirenena malagasy ngamo izy iny nivavaka tamin'ny Madagasikara mbola nangataka tamin'Andriamanitra ngeny taionao ry Zanahary iza le Zanahary i Jehova nge le Zanahary ka raha miteny zany le toko-pinoany hoe hirana sampy zany hoe taionao ry Zanahary de sampy zany lay Jehova ivavahany satria lay hoe tahionao ry Zanahary anatin'ny hira-pirenena malagasy de i Jehova Andriamanitra no lay Zanahary na Allah ozy ny Silamo iny lay Zanahary ka raha teny eny no hirana sampy iny de miala tsiny ezenanao an'izany fa sampy koa zany le ivavahanaroko de le ina moa le fanontaniana anankiray le hoe fandraiky am'izay le bariady tsy manala satroka manque de civisme reny tena reny le atao pure et simple manque de civisme tsy misy civisme mihitsy lay olona manao an'ireny tsy haiko taiziny nianatra de tsy mahafantatra an'izany hoe rehefa tsofina ny hira-pirenena de soronao satroka anao de mitsangana mijaritana ianao reny zany atao hoe manque de civisme ka raha mpitondra ianao manao ohatran'ireny de mampianatra ny tanora anao manque de civisme de tsotra kely io tratra koa zany le tany amin'ny école de efa manomboka mivoaka be de be toy ny tsy fanajana mpampianatra ohatra reny teny lycée Nandoalo nalaza be tany Tuliara nalaza be hoe lazainy efa nidaron'le mpampianatra le ankizy vavy nefa rehefa voandray dito hoe nikosehiny masony de mijoro manao temagny azy le mpianatra hoe tsy marina nge io hoe efa manomboka tsisy fanajana tsony ny mpampianatra eto Madagasikara ohatran'io nefa rany de zay lazaiko hoe tsika io mitaiza tanora hoentina ho aiza de ampanaovininona farany efa tena tonga ty amin'ny famaranana fandaharana isika randria mamizafy ny asy efa androesahanao to ihany tao anatin'ny fanehoan-kevitra ao tery alolo tery iny mikasika an'le hoe vatosoa izay nisy nanondrana avy eo tonga tany ivelany tany de hoe safira le izy ahoana ny fahitanao aniny fanamarina tena izay nataony teo anivon'ny fitondram-panjakana iny satria raha ny vaovao izay navoaka ny tany ivelany de hoe safira le izy ary isan'ny safira lehibe indrindra hita aloha hatreto nanerana n'izao tontolo zao nefa ny fitondram-panjakana zany de manizingizina fa de pierre industrielle hono zany iny vato iny ahoana nandraisanao aniny vaovao izay nivoaka sy nalaza tamin'ny tapajotra tserasera iny sy ametrahanay anao koa ny teny farany angambany hitondranao ny teny farany amaranantsika tanteraka an'izao fandaharantsika amin'ity alina ity zao mikasika ny resaka vatosoa iny atserevako mamako zay hoe manatabava tonga ny potsofona raha io resaka vatosoa volamena io eto Madagasikara zany de efa manatatabava io tonga ny potsofona fa efa nivelany foana izy vao fantatra nisy azao ndray hony tany Komoro efa ny Komoro vao fantatra nge le volamena efa tany Afrique du Sud vao fantatra le volamena efa ny Seychelles vao fantatra izao ndray efa any Dubai ndray vao fantatra hoe izy ino ny ala tany Mananjary de nakany Slovenie de any Dubai izao
de iza zany nieritreretinareo ianareo mirahavavy sy ny tsika mpanaraka ny fandarana afaka manao an'zany ny mpitondra raha olo-tsotra tsy afaka manao an'zany am'izao fotoana zao nge menimenina daholo ny mpandrara mpanondrana vato hoe fa takiny fanjakana mandoa droit na 20% ngambe zay de be de be nikatona fa rehefa efa io nefa tsy maintsy andeha foana tsy maintsy isy foana io de isy ndray zany fanondrana tsokotsokoany reny de zako tena mino fa mbara-potonga farany taona satria be de be ny mpanondrana pere industriel nijanona mihitsy ny misy fatako tena nakatony mihitsy satria tsy mitsiara le izy fa be de be ndray zany nivoaka zay nge natonga ny volamena iny hoe mitsahatra ny fanondranana volamena fa ile izy atsatra zala fa ry ambadika ry misy manondrana tsokosoko mandeha any ambadika any de ohatr'izay koa io de mandeha any tsokosoko any ary raha io resaka fitrandrahana vato ohatran'io anisan'ny resahana tao amin'ny tanora tia mazokony maly hoe le code minier nge tsy mazava na misy sa tsisy le code minier tsika eto raha manao code minier de code minier ho an'ny mpandraraha ngezabe mpitrandraka ngezabe fa mandany nareo ary anatin'ny atiala zamenary fa mandraky ty ny androany nge misy olona manaly nge mitrandraka safira ao tsisy lalana fendreo nge narairy de nivokatra safira azony avy any mandeha makaizy tsy raha ino nohaniny gasy tsy nohaniny io sady tsy mahita gasy miravaka safira zany eto fa lasa izy lasa nivelany any daholo nge lasa nivelany any daholo nge io hoe na inona zany de misy mivoaka foana miala eto Madagasikara nivokatry ny vatsoa sy ny pere industriel ny volamena misy foana fa isika malagasy ny tsy mahafantatra an'izy fa ny olona nivelany mamoaka rehefa ve reto nge avy any aminareo any de zay tsika vazay aminay fa ahoana mariny de ny amarana ko azy de zao amy lafiny rehetrarehetra mihitsy marary ty fireneny ty marary tsika ny lalana potika daholy ny route nationale tena miala tsiny fa nataoko nisy zavatra nyresako biblieko zay hoe zao ny atao hoe route nationale hono de misy mamaly hoe lalantany de tsy lalantany tsony fa lalampotaka ny route nationale eto Madagasikara lasa lalampotaka nefa ino atao hoe lalandraha potika daholy za avy any mandry tsara tamin'ny voalohandony février ty fa tena lalana 20 kilometra miala avy tsy mandeha mandry tsara zany mamokatra nge any resaka vary zany fa ataonao miala ny fito maraina amy 9 alina enao vao tonga fa potipotika nefa lalana goudron fifa potika tsisy fanamboarana sy entretien mihitsy potika zany ny lalana ny tsy fandripalemana ny firesana raha politika de potika tanteraka koa satria tokony andraikitry ny fanjakana ngeny manao zay ampirahinany malagasy fa raha mahita faneho-kevitra anatin'ny tambatrosasirasery anao tena fetsinady ny hitanao any tsy misy fanabeazana tsony hoe inona moa ny teny resana anatin'ity politika ty de ahoana ny anaovana azy zay rehetrarehetra iainanao zany eto Madagasikara aloha dia marary daholo ka mila fitsabona mafy be io ary za eto de miteny fa zay rehetrarehetra irotsaka hofidina de mietrerety nareo fa hitsabo marary nareo rehefa tonga eo misy aretina be dehibe mikika an'ity fireneny ty de manandradidy zany ny olo-pirenena indrindra fa ny toko politika isaorako manokana ny toko politika tiako Madagasikara efa manompoka mampianatra ny mpikampana sy mpikatroko ao aminy ary adidiny atoko politika zany de za zany manao antso avy aminareo mpitantana toko politika rehetrarehetra azafaly anao koeraoera fotsiny ihany nareo de hoe nazaka olona be dehibe zay tatsy nataro fa ampianaro reny olona atroy anazy inona marina moa ny atao hoe politika mpitantanam-pirenena fa tsy politicienne anga hoe ahafana mirotsaka de eto koa marana ko azy de zao be dehibe ny miteny hoe ny mpanohitra mitady seza de tsotra tompoko ny valiny ny vadinao mbola azonao isarahana ny sipanao mbola azonao isarahana ny vary sy ny rano izy n'olona mbola mifotona tsy miaraka mihitsy mivary sy rano fa raha vavary maina tehirizinao atrano tsisy rano fa votratrany rano olona simba fa ny politika sy ny seza faty no isarahany tsy misy toerana politika ka tsy misy seza miaraka amin'iny eo fa raha vao resaka politika ny resahanao na olom-bofidy ianao na olom-potendry ianao de misy seza mifanaraka amin'iny ao dikan'izany fanadredradradrano sy fanapotehana ny toetsaina politika ary fanambanina ny fanaovana politika ny filazanao fa mitady seza ny olona rehefa manao politika tsy afaka misaraka ny seza sy politika tompoko ary miara-maty ao ny seza sy ny politika
raha mbola misy fifidianana filohan'republika de misy seza zany miaraka amin'iny. Raha mbola misy fifidianana député maire sy ny sisa misy seza miaraka amin'iny. Raha mbola misy fanendrena olona gouverneur de misy seza daholo zany rehetra zany. Na anao teteza mity anao de misy tendrenao misy de seza daholo zany. De zay amin'ny politika koa tsy misy an'izany dinosaure zany, tsy misy an'izany hoe retirety politika zany. Fa raha mbola afaka miresaka maneho ny hevitrao ianao a, mbola afaka misaina sy mandinika ianao, mbola salama rabatana ianao a, de mbola afaka manao politika. Ho an'izay tsy mahafantatra histoire sy tantara atoroko anareo, ny filoha amerikanina tao anatin'ny deuxième guerre mondiale dia natosika narary ary atosika tamina posety. Fa vitany nitondra ny io États-Unis io tao anatina deuxième guerre mondiale. Nandalo kely ny lohako moa fitadidiko ny anaran'ilay président zay. Fa zay nanao histoire mahafantatra an'izany tsara. Fa efa taty amin'ny farana le deuxième guerre mondiale zay izy vao maty, ary teo perinasa izy maty. De nisolo ny vice président niakatra teo. Nahavita nanatrika fivoriana tany Alta, tany Téhéran izany olo zany. Nefa izy de natosika tamina posetra tritrana poliomyélite izy. De raha gasy zany re de afa dinosaure non. Raha mbola manana mbola milamina ratsaina ny olona de afaka mitondra firenena foana ary afaka miresaka politika foana. Zay ny amarana ko azy. De misaotra anareo miravavy nanasa de makasitraka makatelina ny MBS ny fandarana, de makasitraka makatelina ny anareo mpanaraka tsy tapaka ny fandarana saia, de amanaraka hitondra eto ihany hitondra ny hevitra miala tsiny fa le fotoana koa somary fohifohy sa mbola misy asa hafa enjena. De misaotra be dibe tompoko. Ankasitrahana feno ianao goena nanaiky ovahininay tamin'ity androany ity, na de raha tsika manaiky aza fa hazakazaka be ny fotoana fa de tanteraka ny fiarana tato anaty fandarana irarina ny mbola afahanao vahiny amin'ny fotoana manaraka ihany koa. Mankasitraka ihany koa atsika rehetra tany an-tokantrano izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany isaorana manokana ireo ekipa teknika rehetrarehetra ny totona fotsy nandrona masaka izao fandarana izao tao ambadika tao alohany hanomezako ny fitenenana namina Clémence Rarnirina amarana tanteraka ny fandarana de tsy ahivina trano hoe azontsika rehetra tao ny miantso any amin'ny rahavavy amin'ny alalan'ny olarana finday io ho anao izay manana etaeta ka te hivahiny atao anaty fandarana, ho anao izay mety manana olana sedraina any anivony fiarahamonina samy hafany ka mitady sehatra ahafana mampahafantatra izany de misokatra ho antsika izao fandarana Sahila Sow izao. Fa atreo aloha ny fandarana tamin'ity alina ity ameko ny Clémence ny famarana tanteraka izany. Ya, tsara ihany koa namana lelira faralahy tia mpamaranana ny fanamafisana satria nisy fotoana de nandalo tao tanatin'ny fandarana ny secrétaire général lefitra ny SSM na ny firaisankina ny syndicat rehetra manerana Madagasikara na ny solidarité syndicale de Madagasikara. Izy ireo moa zany de mikarakara hetsika lehibe fionambe ho fifampiarabana tratry ny taona sy ho fampahafantarana ny olana samihafa izay sedrain'ny mpiasa malagasy na misehatra miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Izy io de hetsika taterana eny Antsahamanitra ny Asabotsy ho avy zao manomboka amin'ny 6 ora maraina ka ny fanamafisana ny teny hoentina amin'ny fanamafisana ty amin'ny faranfandarana de hoe manentana antsika rehetrarehetra ho avy anotrina an'izany isika mpiasa rehetrarehetra tsy isy akanavaka zahay manokana ao anatin'ny sehatry ny fitaterana isan'ny mpikambana ao anatin'izany syndicat fivondronam-be ny syndicat zany de ho avy anotrina ao anatin'izay tsy fifampiarabana no ny taom-baovao fotsiny ihany no atao fa de araka ny voalaza teo fa de fampahafantarana ho fanamafisana ihany koa amin'ny fanjakana ny ireo olana samihafa sy fanaovana antsoavo hitakina ireo vahaolana mifandraika amin'izany olana samihafa izany ka de entanina isika rehetrarehetra ho avy amin'izany fionam-be ny mpiasa malagasy manerana ny Madagasikara izany izay amafisana ihany fa de ho taterana ny Asabotsy 18 febroary ho avy zao manomboka amin'ny 6 ora eny Antsahamanitra eny. Kasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandarana Sahila Sow hatramin'ny farany tamin'ity alina ity mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny heriny an'io toy izao indray tompoko lasy tompoko vavy.